taranja fototra atletisme masaky araraka teo amin'ny famarana avokoa ireo atleta efabavy malagasy tamin'ny taranja atletisme tany amin'ity lalao afrikanina ity tsy nitondra medaly ihany koa zany tsika teo amin'izay taranja fototra atletisme izay. Samy niatrika ny famaranana avokoa ny atleta vehivavy malagasy teo amin'ny 100 metre e sy ny 4 fois 100 metre ny alarobia lasa teo. Ho an'ny 100 metre e na ny 100 metatra misy sakana dia any anjera teo amin'ny sakana fahaenina ifiadanantsoa Sidonia ka notana ny laharana farany. Mety le preserosana moa zany le anenjika le ao aloha dia anenjika hiaraka amin'izareo misaoty dia lasa tsy voasitina tsara le skill dia nidona dia izay natonga nala. Tsy faharerahana ve natonga an'iny? Tsy firery fa izy efa iny efa lany. Nanarak'izay dia laharana fahadimy no nisan'ny Elodie Sidonia Claudine Rolga teo amin'ny 4 fois 100 metre na ny hazakazaka 100 metatra inefatra mifampitohy. Nitobla nigériana sy le sasany zany eo amin'ny alavana sy ny angezana zany zareo tena lava sady angeza par rapport anay efabavy zay sy marikelikely vatana daholo. Mety anahoana ny hoe ezaka tokony atao amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny atletisme malagasy ho anareo? Ezaka tokony atao angamba dia mba jerena akaiky ny momba ny atleta tsirairay satria ny ankabetsahany atleta zany dia sady mbola manenjika asa manenjika fianarana dia mikotrana dia tsy dia mana fotoana firy akanaina fa dia mety manenjika fotoana foana. Raka teo amin'ny manasadalana ihany koa iembony Vanessa Elodie ny alakamisy alina teo amin'ny 200 metatra. Laharana fahadimy rehefa navita ny alaviran-dalana tao anatin'ny 4 segondra sy 9 apahazato ity atleta vehivavy malagasy ity. Ny androny zoma indray dia laharana fahafito tamin'ireo mpiazakazaka 7 Razana Malala Olga ho an'ny famaranana hazakazaka 400 metatra misy fefy na ny 400 metre e. Mariana fa laharana fahatelo atao ny vondrona nisy azy Olga ateo amin'ny manasadalana. Marolana naka zany za tamin'ny manelanelana le tena enjina indrindra tamin'ny adversaire dia tsy le mitovitovy valera aminaka zany tana loha be tany jiaby dia sahirana zany za manenjika rery zany. Le couloir be olana? Fanerana lavitra. So dia hoe misy fetraikany tamin'ny hoe nanosady nanao 4 fois 100 no nanao demi-finale laopaly tsy zay ve? Tsisy fiantraikany ka efa zatra manao an'ireny foana zay ska compétition amin'ny Zedezina fa zatra. Ho an'ny Olga inona ny fanamboarana tokony atao amin'ny atletisme malagasy raha hifaninana amin'ny afrikanina? Ny fanamboarana zao dia mila compétition ivelany matetika zany tena ilaina satria raha ao Madagasikara fotsiny manao compétition dia somary sahirana zany manenjika ny adversaire ao niveau. Tsaivina fa nanomboka ny fidirana tsehatra ho an'ity taranja atletisme malagasy ity ny talata ny niatrehany Njarasoa Claudine ny manasadalana teo amin'ny sokady vehivavy any hazakazaka 100 metatra. Laharana fahaefatra no nisy azy teo amin'ny fifanitsanana nataony maraina. Ny farana teo amin'ny dinga manasadalana io kosa ny dian'ny Claudine satria dia laharana fahaenina tamin'ireo mpifaninana 7 no nisy azy. Atao anatin'ny 12 segondra sy 5 apahazato moa no navitany an'izany 100 metatra izany.